Etsika karakarainy judaïsme Madagasikara misy rima eto Antananarivo ho fanamariana ny famarana ny fahavalo taona nampidirana ny finoana teto sy famarana ny fankalazana ny fahafitoana ny orenan'ny ara-panjakana ary ny famaranana ny tao tsapata. Misy ny etsika karakarainy judaïsme Madagasikara misy rima eto Antananarivo ho fanamariana ny famaranana ny fahavalo taona nampidirana ny finoana teto amintsika sy ny famaranana ny fankalazana ny fahafitoana ny orenan'ny ara-panjakana ary ny famaranana ny taotsabata. Etsika atao aloha zany dia fampahafantarana ny olona le hoe misokatra zany zao ny taona vao taona fiasana ary misokatra zany misy fitahiana ny fambolena amin'izao fotoana izao. Noho zany tokony hiazakazaka amin'ny fambolena daholo ny olona ary zay manokana zany judaïsme mampirisika ny mpino aminay mba amboly betsaka arak'izay azo atao sady hisokatra amin'ny fambolena isan-karazany. Ny fivavahana eran-teo moa zany mifamatotra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Etsy andan'izay zany le hoe any amin'ny katolika ilay izy no atao te hampiseho zany zay hoe ny judaïsme dia olon'ny fiarahamonina, olon'ny fihavanana, olon'ny fankatiavana ary tiany aseho zany hoe tsy mampanimina anay mihitsy ny miditra any amin'ny tranon'ny fivavahana hafa mba hanehoana an'le hoe misy le fankatiavana sy firaisan-kina le fihavanana eo amin'ny ny olona rehetra sy eo aminay amin'ny zavatra rehetra ataonay fa tsy makala an'izy an'izy. Satana ny fahavalonay ny faminaniana santoka ny fahavalonay ny zavatra hafa izay mitondra ho amin'ny fahaverezana ny fahavalonay. Efa betsaka ny manaraka ny finoana judaïsme eto amintsika amin'izao fahatongavan'ny abiba izao na ny vola voalohany ho an'ireo mpino judaïste dia nanafatra ny mpirehetra avy amin'ny judaïsme Madagasikara misy rima fa tsy tokony adino ny tsy manana sy ny manodidina. Tapitratreto tompo-kilasy tompoavy fotoanantsika tamin'ity ariva ity isaoranao tsy nisarika tamin'ny fahitalavitra matv nandritra ny fotoanany vaovao teto amin'ny fahitalavitra matv manasanao hatrany kosa nefa anaraka trano ireo fahandana izay lomany ny teknisianina ho antsika amin'ity alina ity mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompo-kilasy tompoko vavy.